Faly miarabantsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama vantegna akory lahaly akory ge akory li akory koa akory rehiragnitra akory izy io raha ny zavatra ho zaraintsika androany moa dia ny mahakasiky ny fifidianana solombavambahoaka na raha politika no bosibosina fakafakana zarazaraintsika eto miazakazaka zao ny toetra raha satria samy miezaky samy manao zay ho afany mba ho lany ao amin'ny solombavambahoaka izany mba ho maro anisa ao amin'ny antemera-pirenena fa indrindraindrindra manko ireto mpitondra fanjakana reto manao izay ho afany ary manao menace mihitsy amin'ireo mpiasam-panjakana rehetrarehetra na ny chef de district zany na ny maire zany eo ihany koa na ny président fokotany ary fa indrindraindrindra ny mpampianatra na ny chef zap zany na ny chef sisco na ny proviseur na directeur na directrice rehetrarehetra dia tsy maintsy atao mba hoe hanohana ny candidat-mpanjakana moa ve rariny sihitsiny mety ve zany ny olombelona rehetrarehetra olom-pirenena dia tokony mba hanana hoe safidiny manokana ary tsy tereterena amin'izay tiany atao ity dia raha am-pirenena fa tsy raha fitondram-panjakana na raha n'olo fianakaviana koa izay no atao manao antsoavo ireo candidat avy amin'ny firaisankina zany na indépendant zany na io ihany koa ny collectif ny malagasy rehetrarehetra izay mandrotraka ho candidat ho solombavambahoaka ary mitaraina fa eo ihany koa ireto mpitondra fanjakana reto candidat ireto mampiasa fitaovam-panjakana toy ny tôbily zany na moto na fitaovana rehetrarehetra ampiasaina amin'ny fitondram-panjakana ary hitantsika hitapoka hitam-pirenena ry zareo ministra mihitsy mandeha miakatra antsetra manao solombavambahoaka nefa hatreto aloha mbola tsy mametra-pialana zay manko mametra-panontaniana antsika vahoaka malagasy tsika olo-pirenena inona ny antony mahatonga ry zareo mbola tsy mametra-pialana moa ve rehefa ho lany dia miverina amin'ny maha-ministra azy indray dia ny deuxième liste no miakatra andeha eny amin'ny antemera-pirenena sa ve rehefa tsy ho lany dia miverina amin'ny maha-ministra azy indray io dia tokony jerena satria ny republikana Madagasikara tokony mba hoe tany tandalana zay neneny adian'ny vahoaka rehetrarehetra tokony tany tandalana hanara-penitra rehetrarehetra amin'ny resaka ataontsika hoe fametraha-pialana ianao tokony ho handeha ty manko asa-panjakana rehefa ianao ohatra hoe gendarme de gendarme ohatra zany rehefa ianao miaramila de miaramila ianao rehefa police de police fa tsy hoe ianao sady gendarme de aveo police mira misaraka zany andraikitra zany ohatran'izay ihany koa rehefa ianao ministra de miala ianao mahasolombavambahoaka anao ary rehefa ianao ataontsika hoe mpampianatra de mpampianatra mila sarahina tsara ny andraikitra ohatra zany zay manko hatramin'izao ary mitaraina maneho hevitra ny mpanao politika rehetrarehetra tsy akanavaka mahakasika an'izay ary ny zavatra ho fakafakatsika ho ataontsika eto dia mba hanentana ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ohatra zao amin'ny tanà voalohany tanà izay ministra ny serasera Augustin Andriamananoro ary ny deuxième liste anazy Razana Mahefa Tahiny Avo Maminjatovo ireo no ataontsika hoe hifanohitra hifampikontra amin'ny madame Hantra député teo aloha ary vafidim-bahoaka eo ihany koa Paolo izay amin'izao fotoana izao miezaka ihany koa mba ho lany mba ho solombavambahoaka eo amin'ny anaran'ny indépendant ary hijeritsika hoe manao tous les moyens tenentsika zay ireto mpitondra fanjakana reto ary nampiantso ireo président fokotany amin'ny tanà ity amin'ny rehetrarehetra mba hanina eo ihany koa ny chef district misy aza chef district dia miady ary tsy manaiky izay hatao fitaovana amin'ny resaka raha politika ity zay manko no adversaire zareo reto misy maro ireo ataontsika hoe ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ty tsy de manana olana matory zareo izay ministra maro ohatra zany ministra Augustin io ohatra zany ministra manantena any amin'ny député any Ampani eo ihany koa ministra teo aloha izay mbola sy mametra-pialana hatramin'izao Lalatina Rakotondrazafy
nefa mbola tsy mametra-pialana ihany koa ary misy tsaotsao resaka fa hoe mitetika hanao présidente ny assemblée nationale ihany koa pany mitovy amin'le Christine Zanamahasoa. Am'izao ihany koa manko vaovao maresaka am'izao fotoana izao ty ny problème ny olana mahakasika ny pany Christine Zanamahasoa izay ilaina kisotasota amoronana dossier ihany koa mba tsy hilatsaka ho député am'izao fotoana izao ty. Zay manko no mahatonga n'ity fisondram-panjakana ity mitady dossier am'rehetrarehetra olona izay tsy mitovy hevitra fa hoe nanao kolikoly dia antsoina ary samborona avy hatrany ary entina any amponja vonjemaika. Maro ny candidat zay ohatran'izany candidat Antananosy be fa nahavitra ary tsy nanaiky ny vahoaka ny tolona dia navotra avy hatrany izy am'izao fotoana izao ty. Hatram'izao manko tsy repopoka tsy tapopoka i maire Handego Antsirahana tsy ho tenentsika tsony zany rehetra zany. Iverina antsika am'resaka raharaha ny député ty. Eo ihany koa manko zay tenentsika to tsisy olona zay Tanade izay mbola eo ihany Lanto Rakotomanga ary deuxième liste anazy Jojoby Ezeb. Eo ihany koa Tana fahatelo Gaby Raharson ary liste faharoa anazy Nova Colombre. Ary eo ihany koa Tana fahaefatra Tana 4 Razafimanana Désiré ary ihany koa Ranali Malala Vohangy. Ary ihany koa Tana 5 ary mbola mitazona eo ihany satria efa député i Nèvre Oldina mbola voatazona amin'ny maha TGV na IRD na Mapara izay vondrona izay miaraka am'zareo ty ary deuxième liste anazy Rakotomandrosoa Hadja. Ary eo ihany koa Tana 6 zay dia Razana Mambisoa Tantely ary deuxième liste Randriamanantena Hermione Paul. Ary Tana Tsimondrano mbola Andratsy Vahiny ary ihany koa Ramananjatovo Arsène. Ary Tana Avaradrano ihany koa ahitana Radafy Thierry Dibota ary Rija Rajaona. Zay no zava-misy ataontsika hoe amin'ny tany sy firenentsika satria zareo reo efa nisy teo mandritra ny 5 taona ary hantanitsika zareo am'izao fotoana izao ty ry vahoaka malagasy tamandritra ny 5 taona zay ry mpanao bizina ne tamin'ny fanaovana bizina ve ny fitoam-piasana nataon'ny député Lorange maro anisa tao amin'ny toerana ity solombavam-bahoaka ity. Ary fanontaniana ihany koa ry mpiasa vola gasy na vazaha nandroso ve ny fandraharahanao nandritra izay 5 taona farany isian'ny député wagon Manarandreny rano izay. Ary eo ihany koa ry fonctionnaire malala ny atsara ve ny fampitondrana tany ampiasana sy ny condition de travail nareo tamin'izany 5 taona ny isian'ny reto député izay. Ary ihany koa ry tantsaha namako afaka manana ambimbava ve tatoato nareo ihany mpamboly rehetrarehetra izay. Io ihany koa ry étudiant tsy foy andeha ho aiza moa ty ianao tamin'izany 5 taona ataontsika hoe nitondrany firenena ireto Lorange na TGV maro anisa zareo nefa tsisy fiovany mihitsy ene ny firenena lasa otrao foana mijaly ny fiainam-bahoaka. Misy mihitsy aza am'izao fotoana izao tena mampiakapeo koa rehefa misafidy didio lala hoe nandritra ny 5 taona ny arahany niaraka amin'ny TGV na Mapara na IRD zay nisy fiovany ve fiainanao am'izao fotoana izao manko zareo mihazakaza eo ndray manko zareo mampiasa fampiasary zareo tamin'ny taona izay fifidiana solombavam-bahoaka zay manome kely manome vola na fitaovana na vary izay tsy maharitra anao mandritra ny 5 taona de indray anao tafadroboka de andeha hifidy anao zareo koa izay ilaina am'izao fotoana izao. Misy ao ny firaisan-kinao rehetrarehetra dia ataontsika ao zao ny citeny ao zao ny prociteny tiako tenena zay ao zao ny APM antoko politika madio ao zao ny team mbola matanjaka am'izao fotoana izao tiako Madagasikara ary ao ihany koa ny HSVM ao ihany koa miaraka amin'ny collectif ny candidat reto izay collectif ny malagasy maro ireo mpanohitra ty fitondram-panjakana ity ary eo ihany koa ny indépendant
izay mba hahafahanareo mandatsaka-bato ao amin'io toerana izay tenentsika teo zay. Fa ny mpitondra fanjakana TGV ity dia ahafahana manova ry zareo dia aza mifidy tsony fa tsy miova. Vao maika na mpiaka ny bidibary ary vao maika na be ny malaso mpangalatra ary ihany koa tsy fandriam-pahalemana. Tsy tenentsika tsony resaka délestage sy fahatapahana rano ity. Ny gouvernemanta ianareo mpitondra fanjakana tokony hipetraka mba hamaha olana lasa mipetraka mametraka olana na mametraka problème. Zany ve de mbola andeha tsika hifidy ary zareo mandritra ny 5 taona indray. Raha ohatra ka mety aminareo ny hiaritra zany fijaliana rano, fijaliana délestage sy jiro zay dia fidio indray ry zareo. Ary raha ohatra tsy fandriam-pahalemana zay dia fidio indray ry zareo. Atsika eto dia hifidy solombavamboaka mba hanova mandritra ataontsika hoe hanova ry zareo fomba tsy mety ity zay satria efa nitambatra ny hery. Hitantsika zao ny 11 candidat reo nitambatra ireo hery ireo mba hanova ity Madagasikara mamitsika ity. Hoy izay no ilainantsika rehetrarehetra hanova ny tantara itsika ity. Misy vidéo tapatapany ety izay efa nokevitra nataon'ny député fetra teo aloha sy Guy ity ary admetsika eto manko zany rehetra zany. Koa izay no zava-misy eto an-tany sy firenentsika mahaiza mifidy ary azadino hatrany miabonena manao zay manao commentaire afahantsika matsara zavatra. Koa izay no ela tompolahy sy tompoko vavy. Pick up Rasta. Na ato 75 ty kapoka ambary ty de tsy koafany kapoka tovy boato ny ursi vahoaka madinika ataotsindrio fa lavo na arivo amin'ny kapoka tsy mentsoany isan'andro mafy be nareo ary mpitondra ambonimbony tsy mividy amin'ny kapoka monareo ka tsy magaga vahoaka madinika tsy atakatra amin'ny gony ty azatsiny raha angalatra satria zay no nalavo fiainanety dago mihitsy manara-penitra de zay mitady androsy de stomina mba hemitra azatsiny araha ivizy apiakatra inspira karandrosy malagasy de foazoko ratsira ka resaka vidim-bary ny dago ny blème vo manampitrotraka megasy ppn na ny tany horatsy anasa mody tsy lazako tsony fatrany malagasy ty torofina amigony aiza monandroso ty gasikary ty satria mitranga memitra ohatrany lelin-jaza mentalité mpitondretina zay alovo ty mapotsina ny kibiny io kone ka tsy magaga sosialy mba oka motsy lara-pahamehana ny asan-dahaly miomby makazetsiny sasarany aiza mony tantsika andro fahalemana dahaly sy zandary manao kopaky sasarany poa check oveko moa iza efatra menadahy reto zany candidat avy amin'ny firaisakina natokony ty Madagasikara miara-dalana ao anatin'ny firaisakina tonga ametraka ny taratasy ny fitsako vidina osolovakotaraka dia tonga dia vonina rehetrarehetra vonina ny taratasy vonina miara-tsaina ampitratra kanina voninandry fikamina izay valiny sy lisitindreo candidat zay voatazona amin'ny fahavalambinifolo ny volana Inona ny afatra omenareo ny mponina tamin'ny 5e arrondissement? Ny antso dia tonga efa natao hatramin'izay ihany manao hoe aoka hitovy lenta ny candidat rehetra tsirairay avy tsy misy hoe ity candidat ny mpitondra na candidat ny mpanohatra na candidat tsy miankina fa samy maniry isolotena ny vahoaka sy hitondra ny etaetam-bahoaka izy rehetra tsirairay avy ka rehefa hita kosa fa ao tsara ny taratasy rehetra izay takiny ny lalàna mahakasika izany dia tokony havela lalaka hirotsaka izy ireo satria manana fahavononana manana an'izay faharisiana mba hitondra teny ny vahoaka naramasina samy mpanatanteraka ary aro ny tombontsom-bahoaka zay angamba ny aloha hatreto ny azo ambara fa tsy misy hoe inona moa ny fahavononana fa ho hitantsika amin'ny fotoana izay efa hivoahan'ny listreo candidature izay voatazona. Iray lista zao nareo candidat teo aloha député Guy Vandrinason, inona ny antony anosika anao iray lista amin'ny firaisakina toko? Zavatra tsotra ihany mila tsena rehefa manao politika manamboatra malova ary mitondra tsara kokoa any amin'ny zavatra mahasolomavaka malagasy nangina nandritra ny volon-taona fa tsy afaka ny angina tsy niaketiny miantso ny mponina Antananarivo indrindra miboribory tany fahadimy aho nandeha nitolona fotsy tsy tonga betsaka ianareo noho ny antony maro samihafa roa ihany no ahafahana manova zavatra amin'ny mpiainam-pirenena dia na mitolona
na mandany fotoana adiny ray mandatsaka ny vato ahafahana manova rafi-pitantanana gouvernemanta. Ka raha be loatra ny fimenomenomana aminareo dia maka adiny ray dia ataovy ny adidy mahasoa ny praitan-drazana. Zay fotsiny ihany ny tiako tenena ny ataoko ny adidiko dia miandry anareo anao adidy. En politique tsisy vote sanction, tsy misy ny vote sanction satria fa tsy natao tamin'ny 2018 tamin'ny 2018 ka tamin'ny 2023 novembre teo tsy misy vote sanction satria tsy nitikatra an'izay fifidianana. Fa ny amin'ity vote de démonstration ka zay no ataoko hoe tongava daholo de démontreo asehoy manana hery tanjaka mandeha mifidy. Zay ihany no andrasam-polony hatreto. Ho avy ny propagande, ho avy zay mirahalahy fa zany boribory tany fadiny zany tiako Madagasikara zany firaisan-kina zany Marc Ravalomanana zany Ela Journal-Matin zany miaraka amin'ny firaisan-kina amin'ny siteny de ny candidat misy any baba zay efa namana koa dia mirary zay ka mirary ivoaka ny resy ary podrony eto Antananarivo.